Ry havana malala, isaorako manokana Andriamanitra fa tafaraka eto indray isika. Ary fantatro fa ho fotoana voatahy manokana ho antsika indray izao fotoana izao. Ka dia faly aho zany miaraka aminao eto ary inoko fa faly ihany koa ianao tafaraka eto isika. Ary inoko fa mbola hitombo mihoatra lavitra ny fifalianao. Rehefa avy mandre ny tenin'Andriamanitra dia mba ho tanteraka amintsika ilay voalazan'ny mpanao salamo hoe fifaliana ho antsika ny teny vavolombelon'i Jehova. Andao hiara hivavaka isika mialohan'ny hanokafana ny soratra masina. Andriamanitra rainay any an-danitra, indreto indray izahay zanakao manana tombotsoa manokana dia ny hifampahery sy hanovohery amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny soratra masina. Andriamanitra, mitenena aminay indray ianao androany. Ary izay kosa ampio izay mba hanana fotsotra hisokatra ny amin'ny teninao ary dia mba ho voatsara haniry eo amin'ny tany fonay ane izany teninao izany dia mba hitondra vokatra be eo amin'ny fiainanay. Angatanay amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ry havana malala, anisan'ny mampiavaka an'izao taranaka farany izao ny tsy mahay misaotra. Vakiantsika ao amin'ny Timoty 2:7 dia ny 1:9 izay toko sy andininy efa mahazatra ny maro amintsika. Timoty 2:7 dia iarahantsika mamaky ny 1:9. Fa aoka ho fantatrao izao fa hanam-piarany any dia hisy andro mahory. Toizantsika amin'ny 1:2. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, mitena ratsy, tsy manora isy ireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina. Anisan'ireo toetra mampiavaka ny andro farany ny tsy fahaizana misaotra. Tsy fahaizana misaotra. Ry havana malala, amin'ity androany ity dia inoko fa ho afaka amin'izany toetra tsy tsara izany isika. Manoloana an'ireo olona izay nahavita sota amintsika, tsy tsara ny tsy mahay misaotra. Kanefa mihoatra lavitra noho izany. Manoloana an'Andriamanitra, manoloana an'ilay Andriamanitra mikarakara ny fiainantsika dia ilaintsika ny mianatra ny tena manana fo misaotra azy. Izao no vakiantsika eo amin'ny Salamo 7:1. Salamo 7:1 dia ny 1:9 sy ny 2. Fanandramana manokana ny mpanao salamo tamin'ny fiarahany tamin'Andriamanitra ary dia zarainy amintsika eo amin'ny soratra masina. Salamo 7:1 ny 1:9 sy 2. Misaoran'i Jehova ry fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehova ry fanahiko ary aza misy adonoinao ny fitahiny rehetra. Ry havana malala, ny fitahin'Andriamanitra rehetra. Andao tena ho ataontsika tena vaindohan-draharaha mihitsy ny tsy hanadino na dia iray aza amin'ny fitahina nomen'Andriamanitra antsika. Fa ho hitanao ny hery sy ny aim-panahy izay omen'Andriamanitra anao amin'izany lafin'izany. Misy mpanoratra anankiray nanao fanambarana hoe tsisy atahorantsika mihitsy ny amin'ny zavatra ho avy raha ohatra ka tsisy adinontsika ny zavatra rehetra izay efa nataon'Andriamanitra tamintsika tamin'ny lasa. Ny olona anankiray izany ny antony mahatonga azy manana ahiahy, manana fanahiana, angamba aza mety ho tebiteby, tahotra ny amin'ny ho aviny dia satria nanadino ny fitahiana efa nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa izy. Na mety fitahiana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana izany, na fitahiana nataon'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Andriamanitra, teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny lasa ary efa nampahafantarina azy anefa, efa fantatra, efa voarakitra
izany. Andengy mba hijery antony vitsivitsy izay tokony hisoratsika an'Andriamanitra isika, tsy ho voatanisantsika eto. Angamba raha izany no atao hosoratana ho boky dia hisy pejy maro be, fa hisy vitsivitsy ho resahantsika. Ry havana malala, soratra masina no miteny amintsika fa nomen'Andriamanitra ny zanany lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, ary satria voavonjy ho afaka amin'ny fahotana. Izany no mahatonga azy nantsoina hoe mpamonjy. Mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Ianao anisan'izany. Izaho anisan'izany. Tsika rehetra, ny olombelona rehetra dia tonga io mpamonjy io mba hamonjy azy ho afaka amin'ny fahotana. Ary raha fantatrao fa misy zavatra mangeja anao izao, misy fahotana tsy resinao, eny tsy resinao zany, fa azonao atao ny misafidy hanolo-tena hanompo an'io mpamonjy io, dia izy no hamonjy anao ho afaka amin'izany fahotana izany. Satria soratra masina dia milaza mazava tsara. Jaona 1:12. Jaona 1:12. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Ry havana malala, mba mahatsiaro te hisaotra an'Andriamanitra ve ianao? Araka ny tenenin'ny mpanao salamo hoe misaora Jehovah ary fanahiko izay rehetra atao anatiko, satria nomena Jesosy mba hamonjy aho ho afaka amin'ny fahotana, ka dia tsy voafatotra ninninona intsony, tsisy fahotana izay mbola mangeja miraikitra eo amin'ny fiainako intsony, fa zanak'Andriamanitra amin'ny fahafenony, satria nandray an'i Jesosy. Izay rehetra mandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Raha tsy zanak'Andriamanitra amin'ny fahafenony ny olona anankiray, dia satria izy nisafidy tsy handray an'i Jesosy. Antony faharoa tokony hisoratsika an'Andriamanitra ihany koa, ny amin'ny hanomezany antsika ny fanahy masina. Ny fanahy masina. Efa voalaza ao amin'ny Luka 1:12. Andriamanitra dia nilaza hoe omeny maimaim-poana ny fanahy masina. Izao nambaran'i Jesosy. Eo amin'ny Luka 1:12 vakitsika ny 9:7 sy ny 9:10. Ary hoy izao aminareo, mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoana. Ry havana malala, azontsika atao ny mangataka dia mba azo ny fatra fen'ny fanahy masina. 9:17. Luka 1:12 teo mazava tsara mihitsy fa ny fanahy masina ny resahana eo. 9:17. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zavatsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainka avany rainareo izay any an-danitra no hanome anareo ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Ry havana malala, raha ianao tena hivavaka hangataka ny fanahyn'Andriamanitra, dia omeny anao izany. Tombotsoa lehibe antsika ny ahafahantsika mandray an'izany fanahin'Andriamanitra izany, satria izao ny voalazan'ny Romanina 5:14. Romanina 5:14 dia ny 14. Fa izay tariny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Teo tsika dia namaky an'ilay Jaona 1:12 nanao hoe izay rehetra nandray an'i Jesosy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa ny soratra masina eto dia manampy fanazavana misimisy kokoa. Izay tariny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Dia 17. Ndonge mba tohizantsika kely, mahafinaritra be ilay teny fikasana. Romanina 5:17. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa,
raha miara-miaritra amintsika mba hiara manam-boninahitra aminy koa. Ry havana malala, ny zanak'Andriamanitra dia mpandovan'Andriamanitra sady mpiray lova amin'ny Kristy. Izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra dia tonga zanak'Andriamanitra. Manana an'izany anjara lehibe izany. Tsy mba fifaliana ho anao ve ny misaotra an'Andriamanitra noho ny fanahy masina izay omeny antsika malalaka raha mangataka aminy isika. Ary rehefa omeny antsika io fanahin'Andriamanitra io, izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa eto dia tiako ihany koa raha mba hisaotra an'Andriamanitra manokana ianao noho ny nanomezany antsika, nanomezany anao ny soratra masina. Ry havana malala, aoka tsisy ho adino ny fitahiana rehetra nomen'Andriamanitra. Ny soratra masina izay nomena antsika mba ho jiro hanazava ny lalantsika. Toko sy andininy efa haintsika loatra ilay Salamo 8:100 dia ny andininy 5:5 ary tena teny fikasana mamy. Salamo 8:100 andininy 5:5 fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ry havana malala, misy mpanjakan'ny izao fahamazinana izao manao izay hahasimba sy hamitana antsika ary mitondra antsika any amin'ny lalana tsy izy. Ny asany dia ny hamitaka ary ny asany dia ny hahatonga antsika ho diso lalana. Fa noho ny soratra masina dia manana jiro sy fahazavana isika fanazavana ny lalantsika. Noho izany tsy ilayntsika intsony ny ho diso lalana na toy inona famitana ataon'io fahavalo io. Ary izany indrindra no voalaza mikasika ny tenin'Andriamanitra. Andao ange ho jerentsika ihany koa efa toko sy andininy mahazatra isan'andro. Timoty 2:7. Raha efa mpifanerasera amin'ny soratra masina ianao dia efa ho hainao tsenjery ity andininy ity. Fa raha ohatra mbola tsy nandrehana izany mihitsy aza ianao dia androany izany izao dia noko fa ho faly ianao ary hisaotra an'Andriamanitra ianao noho izao toko sy andininy izao. Timoty 2:7 dia ny andininy 5:12. Andininy 5:12. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanotsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Ry havana malala, izay diso rehetra eo amin'ny fiainako dia azo atao no manitsy andreny rehefa mandray toromarika avy eo amin'ny soratra masina. Angamba mety tsy androany no hainao daholo ny zavatra rehetra ao amin'ny soratra masina, fa isan'andro kosa isaky ny hamaky an'io soratra masina io ianao dia taddio fa hanampy anao hanitsy izay zavatra tsy mety, hanitsy izay diso eo amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Tsy heverinao fa tsara ve ny saotra an'Andriamanitra noho ny soratra masina izay nomeny antsika? Raha somary tsy dia nametraka loatra an'izany ho tena zava-dehibe ianao tamin'ny taloha dia no kosa fa manomboka izao ho tena fifaliana lehibe ho anao, ho antsika ny manana ny soratra masina ety am-pelantanantsika ary dia afaka mahita ny fahazavana sy ny fanotsiana izay mety ho diso rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ny farany angambany ny amin'ireo ohatra vitsy izay tokony hisaorantsika an'Andriamanitra noho ny amin'ny izay nataony ho antsika dia ny nanomezany ny anjely izay hanampy antsika. Hebreo 1:4 dia izao ny fanambarana nomen'Andriamanitra nomeny tao amin'ny soratra masina. 4:2 Tsy fanahy manompo va izy rehetra, ny rahina hanao fanompoana ho an'izay handova famonjena. Fanahy manompo. Miresaka amin'ny anjely izy eto raha vakintsika io Hebreo 1:io dia ny anjely lazay ny soratra masina fa fanahy manompo ny rahina hanao fanompoana ho an'iza? Ho anao ry havana malala. Hanompo anao ny rahan'Andriamanitra hanao fanompoana ho antsika, ho an'ny zanak'Andriamanitra izay handova famonjena. Ho antsika izay efa nandray an'ilay tompo sy mpamonjy anisan'ireo novonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy.
Zany ny tombontsoa lehibe omen'Andriamanitra antsika. Ety amin'ity fiainana ity tsika maro ny zavatra lalovana, maro ny toe-javatra setraina, fa zao ny anjelin'Andriamanitra manompo anao. Miambina anao izy, mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy ozy ny mpanao salama, ary miaro anao amin'ny ratsy rehetra, manampy anao izy. Ny Tesalonianina voalohany toko 5 izay noko raha mba ho tadidinao zany izay toko sy andiny izay ho tadidinao tsenjery. Tesalonianina voalohany toko 5 dia ny andininy 19. Antoangevaka itsika Tesalonianina voalohany toko 5 ny andininy 19 dia izao ny voalaza: misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ravana malala, ny olona amin'izao andro farany izao tsy mahay misaotra, fa ny zanak'Andriamanitra amporisiany soratra masina, misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fa izany mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Raha tena mahay mankasitraka azy isika, raha mahay misaotra azy isika, dia isika no anam-piadanana, anam-pifaliana amin'izany fanompoana azy zany. Izany mahatonga ny soratra masina, mahatonga ny mpanao salama manao hoe: aza misy adinoina ny fitahiany rehetra, fa aoka hisaotra an Jehovah. Ny momba rehetra izay rehetra atao anatiko, ny foko, ny saiko, ny fanahiko rehetra, dia tokony hisaotra an Jehovah, dia tokony ho izany ianao. Iriko mba ho izany isika. Andao mba hoentsika mbavaka izany, mba ho tena zava-misy eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra, rainay any an-danitra, isaoranay era-po era-tsaina ianao noho ny amin'ny teninao, noho ny amin'ny Kristy izay efa tonga hamonjy anay, noho ny amin'ny anjelinao izay manompo sy manampy anay eo amin'ny atsipiriam-piainanay rehetra, noho ny amin'ny fanahinao masina izay mitari-dalana anay mba hahatonga anay ho tena zanak'Andriamanitra. Ka dia ho anao rery ihany any ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ny amin'ireo zavatra maro izay tokony hisaorana ianao. Ampio izay manomboka izao Andriamanitra, mba ho fifaliana lehibe ho anay ny manandratra mandraka hariva fisaorana ho anao eo amin'ny seza fiandriananao, ny amin'izay rehetra nataonao anay, eny ny amin'ny zavatra rehetra mihitsy azy, satria izany ny torohevitra ny soratra masina, misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra. Ary fanirianay Andriamanitra, ny mba ho tena zanakao mpanome voninahitra anao, satria fantatray fa ianao dia iray mpikarakara-nay. Tahi manokana ny mpiaino rehetra izay manaraka n'izao fandaharana izao, mba ho tombontsoa lehibe ho anay ny ahafahanay misaotra anao mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ary mba tsisy ho adininay ane ny fitahiana rehetra izay omenao anay. Dia angatanay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen.